pejim-baovao sosialy kosa indray no entina amintsika manaraka. Raha toka fiakarany vidin'entana eny an-tsena no tena tsikatra isan'andro dia mba niova kely amin'ny mahazatra kosa ity tranga teny amin'ny tsena Nosy ity satria dia nahitana feny ihany eo amin'ny 50 ariary eo ny vidim-bary teny amin'ny fivarotana Abongadiny. Nisy moa ny fidinany foto nototosain'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny voaritra androany hijerena indrindra ny zava-misy marina eny amin'ny tsena. Teo jerentsika indray ary ny sary. Amin'ny ankapobeny dia nahitana fidinany ny vidim-bary eny anivon'ny mpamongady ny tsenany Nosy raha ny hita nandritra ny fidinana nataony avy eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana teny atoerana ny maraina teo. Anisan'ny tanjon'ny fidinana atao toy izao ny fiomanana amin'ny fitoam-pahavaratra raha ny fanamariana izay noety ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Misy fidinana kely ho an'ireo sasatsasany ny vidin'ny vary manodidina zany na eo amin'ny vary gasy na eo amin'ny vary ny faramavavela mandriam-po. Nahita angambatsika teo fa manomboka eo amin'ny 750 eo ny ray kilao ny vary. Mora indrindra dia misy mahatratra hatrany amin'ny 700 nefa ny ireo ritelux sy ny vary makariva izay terantsika hoe misy amin'ny tena kalitao izay tena tsara. Amin'ny ankapobeny zany ny antony fidinana eto ny dia mba hahafahanay manota amin'ny tsena lehibe izay tena miantoka ny famatsiam-bary ho an'Antananarivo Ranontany no hoe manao ahoana ny mety toetry ny famatsiana tsy ohatrana tendance ahafahanay ihany koa mandinika izay mesura tokony raisina eo amin'ny hoe fampirisiana ny fiaraha-miasa aminareo mpanafatra entana raha mbola ilaina ny anampiana bebe kokoa anampivenana bebe kokoa ny fanafarana vary eto amintsika. Hita amin'ny ankapobeny zany ny zavatra trangatsika teo izay mbola mety mijerena ihany koa amin'ny tsena lehibe hafa tsy olona fotsiny amin'ny eto ary ho atao mahazatra ihany koa isaky ny fotoana melanelana volana na ray volana arakaraka izay mamety azy ahafahana mahita amin'izay tendance zay ozy izy ahafahana indrindra ihany koa mba se préparer na miomana sahady amin'ny fitoam-pahavaratra. Tokony tsy mihetsika firy ny vidin'ny vary amin'izao raha ny voalaza ny mpivarotra sasany. Efa betsaka le vary avy any ivelany dia izay nafa nampijanona anazy. Amin'ny ankapobeny aloha ohatrany hoe tokony tsisy vary hoe hidina be intsony fa mijanojano io foana amin'izay io tsy dia miakatra intsony fa mijanojano io foana. Anisan'ny fanamariana noetin'ireo komiseran'ny varotra teny an-toerana ny tokony hametrahana ireo mpivarotra ny vidin'ny entana satria misy amin'ireo mpivarotra no tsy nahitana izany.